Anisan'ny hafakely moa ity zavanisy tany amin'ny commune Ambonivohitra Morondava ity mitovy endrika amin'ny Andry Rajoelina ka nisorona tsy ho lefitra fahatelony ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambonivohitra Morondava i Feterson Andriatsitohaina. No isorona tamin'ny asany teo amin'ny mahalefitra fahatelony ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambonivohitra Morondava azy i Feterson Andriatsitohaina izay fantatra amin'ny anarana hoe Fetra. Araka ny loharanom-baovao moa dia ny fitoviana endrika misy eo amin'ny Fetra sy ny filohan'ny Repoblika teo aloha Andry Rajoelina no isan'ny antony voalaza fa natonga izao fanapahan-kevitra izao. Marina fa ny ben'ny tanàna ao Morondava dia voafidy tamin'ny vondrona IRK manahy izy ireo sohanimba ny fitondrany ny fiarah-miasa amin'ny Fetra ka nanosika azy ireo handray izao fanapahan-kevitra izao. Fa ny teny amin'ny lalam-pirenena fa efatra kosa dia fiara 4x4 sy camion dia samy latsaka tany anatin'ny antsana. Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ora vitsivitsy lasa izay ny teny Antananarivo kely lalam-pirenena fa efatra samy latsaka any anaty antsana avokoa ilay fiara 4x4 sy ilay camion ary samy potika daholo ireo fiara ireo. Raha araka ny voalazan'ny loharanom-baovao mikasika any ity lozam-pifamoivoizana ity moa dia betsaka ireo naratra mafy ary efa nisy nitondra teny amin'ny hopitaly. Nisy zazakely ihany koa amin'ny ireo izay tradoza. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa memem-pona ny fitsidihana any Ambohimanga ho an'ireo anala fanadinana CPE. Homena tombony manokana ireo teratany malagasy amin'ny fitsidihana ny rovany Ambohimanga raha ny nambaran'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Gasikara Fensoa. Memem-pona ny fitsidihana ho an'ireo mpianatra hiatrika fanadinana CPE ka tsy amin'ny fotoam-panadinana ofisialy ihany fa hatrany amin'ny fiandohan'ny taom-pianarana. Nambarany ihany koa fa hametraka programa matipaika eny anivony ireo sekoly ny ministera mba hanabeazana sy hanentanana ny mpianatra itia ireo harem-bakoka malagasy sy hitsidika ireo toerana manantantara manerana ny nosy hoy ny ministra raha nitsidika ny rovany Ambohimanga ny androany. Ny teny mandrosoa ivaty kosa dia grève ny mpiasa eo anivony vondrona Sodiaty. Takiany ireo mpiasa eo anivony vondrona Sodiaty ny handoavana ny karaman'ny mpiasa ka ridina andalambe teny mandrosoa ivaty izy ireo ny androandroany naneho ny hevitra sy ny maharariny izy ireo. Tapaka nandritra ny minitra vitsy vokatra eo fitakina io moa ny lalana izay mampitohy any ivato sy Talatamaty satria nisy ny fandorina kodiarana sy ny fitondrana sora-baventy izay arahany kirerioka teny amin'ny arabe. Araka izay efa nolazaintsika teo moa dia resaka karama ny tena antony mampitokona any ireo mpiasa ireo raha araka ny nambarany izy ireo. Tazana nandamina teny ny mpitandro ny filaminana nandritra ny ity fihetsikehtsehana izay nataon'ny mpiasa ny Sodiaty ity.
Ino moa ny fihetsikehtsehana izay nataony ireo mpiasa ny Zodiaty izay mitaky ny karamany izy ireo. Fandeha ary isika hiresadresaka kely indray ny mikasika ny mozika sy ny taleno amda. Nankasitrahany ireo mpanakanto ny fanendrena azy. Nankasitrahany ireo mpanakanto ny fanendrena ny taleno amda na ofisy malagasy di droit d'auteur vaovao. Andramatoa Ranjarivo Andriamaharimana haja izay nandreny asany omaly taorian'ny famindrampahefana teny amin'ny efitrano Jomanoro tranomboky pirenena Anosy. Saika tazana tao avokoa ireo mpanakanto avy amin'ny gadona samahafa, ireo mpanakanto zokiny sy ireo tanora vao misandratra. Eo anatrehany izany zavadrehetra izany moa dia vonina hiara-iasa amin'ny fampandrosoana ny kolontsaina malagasy ny mpanakanto raha ny nambarany izy ireo nandritra ny ity fotoana ity ary mahatoky ny fahaiza manao ananany taleno amda vaovao ihany koa izy ireo. Zay ihany koa no namarana ny video antsika anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay ano hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka yaty misesisy zay fa tsy halavianay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.